Fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina sy amin'ny valo sasany maray. Mirabatsika indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fandarana hoaizintsika mamaraparana ny herinandro izao iarabana ihany koa ny italian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar Frank Ramarson. Mirabanao sinizy ary miraba koa angropiantsika amin'izao takarivo izao. Ya ny anomboantsika azy Frank Ramarson eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny zava-nisy aloha zany dia voasakana tsy afaka mipetraka ny fiaramanidina nitondra an'ireo delegation'ny CEDEAO nikasany hoe anelanelana makasika ny krizy maliana noho ny sakana zany nataon'ireo mpomba mpendany amin'ny miaramila nanonga-panjakana tany Mali tany. Anao ahoana zany le toe-drarano Mali amin'izay fotoana izay? Sakana ve sa hoe nahita akory zareo zany fa misy karazan'olona manao fihetsiketsehana izay miandany amin'ny firene amin'ny junte militaire tsika. Zava-misy io talohan'izay dia niteny ny président Mamadi Touré fils dia libre ozy izy ary tsy mikasa tsony iverina ny fitondrana raha niteny teo amin'ny refuse. Dikan'izany zany le ataontsika hoe forodalana angamba tiany CEDEAO atao ve zany mety mitombona andray amin'izay satria rehefa niteny moa hoe averena aloha mitorina aloha ndray mato Mamadi Touré dia ataovy fifidianana tsy dia mikasana amin'izay tsony zany le filoha teo aloha. Ny zavatra faharoa dia ny hoe na tiana tsy tiana zany manana mipomba azy ireo miaramila dia laza koa zareo fa ny zava-misy ao amin'ny ataontsika hoe ao amin'ny tany izay nisy nikorotana dia tsy manaiky nisy nato fifidianana aloha fa aloha amboarina aloha izy ny resaka demokrasia. Io moa raha tokantrano zareo io ka hitanao ihany fa rehefa ny miaramila maka fitondrana rehefa miaramila manosika amin'ny fangalana fitondrana sarotra koa no miresaka aminy indrindra ireo sivily na hoe CEDEAO eto ohatra amin'ny etantsika ihany mitovitovy amin'izay ihany fa rehefa izy manona an'le fitondrana sarotra manongana na hoe mpanonga-panjakana reo sarotra manongana azy ka ataoko fa raha entina amina voie ataontsika hoe fampirarahana négociation dia hitantsika eo zay fandehany satria na anao embargo azy ohatrany teto telo taona retsika nanao embargo dia to mandeha ihany ny fiainan'ny Madagasikara izy sasany na dia hoe lona lalina ao anaty faratrano na dia hoe ataontsika hoe tsy misy fanampiana tsona fa ny velona fa araka ny tenen'ny filoha radiolona moa dia hoe mbola afaka mandon-karaman'ny mpiasa-panjakana ihany isika mbola misy ihany zany activité informelle zay mandeha dia angamba ny malina amin'izany anao saiko io zany raha ohatra tsy mahita an'izay vaholan'izay zany dia hiditra anaty krizy lalina dia lalina koa izy amin'izay fotoana izay. Ia efa voalazanao teo ihany iverina eto mitoedra raha politika eto amin'ny firenentsika ny maly aloha zany teo ny fanamariana ny 20 taona ny rarahan'ny 17 ny 20 marsa nisy ny fanamariana zany na ny teto Andrenivohitra na ny tany mifaritra teto Ambojatovo aloha zany no voamarika manokana ny lamina amin'ny ankapobeny le izy Frank Ramarson. Lamina ny ankapobeny satria hita zany zao fa tamin'ny taona teo aloha dia nisy foana ny torabato sifflet sotsioka zay natonga ny ngamba ny général Ravalomana niteny tsy mahamisy mahazo manao fihetsiketsehana zany fa dia ataovy amin'ny fotony zavatra hita nefa fa misy zany le premier ministre Omer Belgique izay tonga teo zay tsy mitovy amin'le premier ministre Rollard teo aloha ny Andriamatoa Vital zany sy ny Motomonjarendefo fa tsy nisy zany sotsioka fa dia nilamina na dia ampilamina tanteraka tokoa ary ity zany fa raha eo amin'le hoe fanendrena azy premier ministre akatoaviny reto zany inclusif et consensuel dia mahana koa zany zao karazana araka ny teny hoe pomba azy mahana ora satria diplomate ray aman-dreny azy ngamba dia niseho koa zay lafin'izay ary ny lafiny ana faharoa dia ny hoe niaraka tamin'ny nanao fametrahana voninkazo ireo filoha nantom-panjakana Rollard amin'ny tetezamita dia ny filoha ny congrès Mamark Toarvelo dia ny filoha ny CST général Dolin Rassousou marika zany zay fa misy zany karazana ataontsika hoe cohésion zany anatin'le transition ary koa zany misy le hoe
anatin'izay zany hoe fifanajana samy lehibe natrom-panjakana. Ny filo tezamita moa nakany Manakara sy tany Sasinaka moa zany de tany izy moa no ny tena hoe na de teo aza ireo zay olona sika nanao fitsiketsehana satria nisy zay ireo zay olona nitona karazana amin'ny tana ny lamba mena sy manao tana ambony loha hoe misaona satria hoe nisy an'le ataontsika hoe raharan'le fasy mainty zay tena mbola ataontsika hoe lalina de lalina tokoa ary tsy eken'ny-ponina ny Manakara sy azadino de le raharan'ny colonel Charles anjona soavina zay tsy eken'ny Antaimoro mihitsy ny fanakatrana azy aterivozona mandrapahafaty. Eo zany no ataontsika hoe zay zany ny ambiance zay ataontsika hoe ny siny tany Manakara. Ary zany io ditsito zany na de teo aza ireo mpanao gazety moa zany voasaritsara am'le ataontsika hoe kabarin'ny ministre ny fiarovana kabarin'ny chef de région fa ataoko kaba fa ny teo Manakara nama de ministre Kilian no nitenenan'ny filoha tezamita raha araky mitatotra azonay aloha fa raha tany amin'ny le ataontsika hoe inauguration le stèle tany to ivelan'ny Manakara tany no afaka niteny betsaka satria vitsikely ny olona nanao fitsiketsehana. Ia, fa makasika ny orarany 770 ihany Frank Ramarsson efa aty amin'ny 580 taona le izy mbola tsy fantatra ny tena marina. Io moa ny prime ministre nitako hoe tokony avoaka amin'izay ny archive na ny tsiambaratelo na ny tombadika orara io amin'ny fitondrana frantsay. Ao ihany koa ny otrikafo nilaza fa misy mandiso ny tantara makasika ny orara io ohatrotry ny ahoana ny fijeriny Corée de Madagascar zay ny zavatra aloha de zao ny raha milafy ny ataontsika hoe prescription amin'ny tantara de hoe dimapolo taona tsy mahazo misy kiny any Frantsa mbola nitary amin'ny 20 taona fa ny tsika moa zany de fa hoe fa niotra 10 taona ataoko fa mbola tsy mbola mikatona ny fery ny tantara momba ny 770 tahaka ny tsy mikatona koa ny fery zay nangalan'ny frantsay ny fahefana teto na ataontsika hoe nanaovantsika ho kolonia tamin'ny 1970 satria raha mahita ianao hatramin'ny androany mandrakitiny androany dia betsaka ireo fianakaviana no tumerina ninindrina mbola ataontsika hoe mbola miady mbola ataontsika hoe mbola marary amin'izay zavatra nyzay niseho satria naposiny frantsay ady an-trano ny malagasy indrindra zany tamin'ny fito amin'ny 770 zay nisy hoe misivy alina kosa ny maty ary rehefa dinina ny lalina ny tantara de betsaka ireo fianakaviana mpitondra tamin'ny padesima zany misy anarana mivoaka foana na inaran'le filoha teo aloha Didier Ratsirika ny raha iny de nalaza tany Moramanga tamin'ny vagoa Moramanga ny olona zay nalainy fianakaviana kaiky na eto na tany indrindra de volona niaraka tamin'ny frantsay tamin'ny padesima ary rehefa didina ny sokafina ny tantara de isan'ireo tomponantoka mihitsy tamin'ny ataontsika hoe fanenjena an'ireo lazaintsika hoe nationaliste MDRM ny zava-misy manko de ny hoe iza marina no zay ny tsara fatarina nanomboka nyty ataontsika hoe déclenchement zany le révolte tamin'ny fito amin'ny 1970 io manko misy resaka politika ihany talohany io hoe nisy élection aloha zany tamin'ny 46 de lany député Soamatsara de Mralamo ny tena nalaza de Tokolara Che, Tokolara Vangy, Tokolara Prabemanjara ny avy eo zay niady mafy izy hoe tsy tomponantoka tamin'io fa nisy koa ireo ataontsika hoe association ohatrany hoe Jinazy isan'ny Gamonjajona na Panama ireo association ataontsika hoe sasy miteny hoe extrémiste fa zay amisy koa ireo zay tsy fantatra moa fa ny reo veny nanomboka io ataontsika hoe fiokona ozy izy ny frantsay ary inona ny tena hoe rôle ny Tokola Albert André Marmande zany hoe zay ny ilaina le isokafa le archive satria betsaka mantsy ny lasa ohatrany to biby fampitahorana le archive hoe ilasana ny marina fa raha ohatra kosa ao anatin'le processus misy fotoana zao averiko amin'ny 2012 ny resaka amin'ny fampiavana-pirenena tsara de tsara tokoa nalalana ny marina na tamin'io 47 na tamin'ny 1929 1896 ny tantaran'ny Madagascar na taty aorina tamin'ny 1972 71 aloha
satria tsika zao ao anatin'ny fararano zany tsika zao revianao ataontsika hoe commémoration izy miteny frantsay 31 mars moa zany zao de daty anankiray lehibe ho an'ny fédéraliste zay nisy olona maty tery Sonerana zay ametsika fisamboninkazo koa ny arema ny monument zay niaty tamin'ny Hervé Salama tam'izany de zay nafaty ny tompoko lalakasy misy kio zany ny 1er avril 71 zay ataoko nama fa tamy fitondrona PSD de nisy ataontsika hoe karazana fokony avy ambanivohitra tany atsimo zay leo tam'le hoe tafitoto am'fany ataontsika hoe fantsona mitsikitsika na de hoe nisy aza ataontsika karazana développement ihany tamin'ny andron'ny fitondrona PSD nefa nisy tokosa ataontsika hoe faritra ataontsika zay farala Madagasikara zany de faritra atsimo iny de mosary ihany de nisy ireo koa zany zay nangalarina ny tany misy tam'izany ko moa ny olona nalaza tany atsimo de tompoko lamonjajona zay natao tomponandroka tam'le ataontsika rébellion tany atsimo kanefa nisy amin'ny arivo eo ny olona maty ary tam'izay zany nampalaza ny atoko ny antoko monument hatram'izao moa zany de io zany nisy any kio ho an'ny monument daty iray zay azo lazainy fa hoe isany hoe ho an'ny ady tamin'ny fahaleovatena ara économique sy ataontsika hoe ady tamin'ny ataontsika hoe néocolonialisme zany ny ary 1er avril 61 io tsy nitsahatra tsony ka tsy tonga zany tamin'ny reny fanonganany tompoko latsirana tamin'ny 27 hitanao tsara zany fa zany rehetrarehetra zany betsaka ny maty da théorina moa nisy ny 91 io lazaiko to que fédéraliste ko 92 2002 2009 zay nga manao toko hoe raha ao anatin'ny filosofie atsika malagasy am'izao de tonga tokoa zany ny andro anaovantsika hoe fampihavanana pirenena tonga koa zany sy mantsy ahitanao kosa aloha taloha hatramin'ny roa arivo nisy foana ny loi d'amnistie sy zavatra nitsanga zay nisy événement zay nisy zao moa zany zao isy loi d'amnistie de ao anatin'izay zany hoe tsy maintsy misy kosa zany le hoe réconciliation nationale ka ao anatin'izay réconciliation nationale zay tokony akambana am'izay ngamba le tantara rehetra mihitsy rehetra de afaka am'izay ny fon'ny olona afaka am'izay ngamba ataontsika le na le fanenjehana frantsay lavitsy zany zao hitanao tsara fa misy natao ny teny frantsay culte de repentance zay amena frantsay nareo no namono anay nareo zao tokony une bonne fois pour toutes izy tsy ny frantsay rehetra ny akory no to hoe tomponantoka am'le reny 47 reny fa misy zany fanjakana teo fa efa nialatsiny ve nefa aloha zareo frantsay ka io fa nandeha onitra ohatsika saika nanao ny juge tamin'ny 10 sy 4 arivo fandriamato Marc Ravalmana moa le niteny mbola tsy teraka izy tamin'ny fotoa amin'ny Liverpool sy arivo ary io koa moa zany de nataontsika hoe liena zany hoe nampifandraisina satria tamin'izany fotoana zany de tonga Andriamato Jacques Chirac amin'ny vola anamboarana ny tsena mahajanga de nanjara adino tanteraka le nefa ny Andriamato Jacques Chirac hoe eny ary fa de isokafatsika ary le archive satria tamin'ny 2005 zany de nanomboka ny teny izy zay de anao an'izay hoe fifonana any vahoaka malagasy moa ka tsy vita moa zany zay angamba zany zao azo atao am'izay kosa angamba angatahana am'izay flou frantsay zay ho avy eo hoe ame onitra am'izay zany fanjakana malagasy amin'io zavatra io fa tsy tokony hoe ianona fotsiny ohatran'izao hitanao zao ny génocide any Arménie zao de nikeny lalàna hoe loi mémorielle nisy zany nataon'ny arméniane tamin'ny turc tamin'ny arméniane ohatra mahina koa eto Madagasikara zany nisy ny génocide de mieky frantsay to lalàna koa le izy Rwanda ino ny Rwanda fa satria tsy frantsay tsy mety tsy manaiky mihitsy izy tany miresaka Rwanda fa tia misy Qatar malagasy frantsay keny teo donc nisy révolte donc tsy maintsy zany misy fifampirarana momba an'io ary tokony ho ampidirina raha misy ny accord de coopération vaovao am'izay lafiny ametrahana ny mandrapitafa ao amin'ny fotoana tsika manaraka indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny valina tsakafefa ny alina sy amin'ny valo sasany maray